Bonjour daholo tsika rehetra ny tokantrano any e. Ohatran'ny tombony tsika mbola meny tombonandro amin'ny teny ity mbola ahafahantsika indray manohy ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Dia mbola mamarana antsika zany le fampifandraisana amin'le trompetra fahenina zany ny amin'ilay loza fahenina ny amin'le kapoka izany. Ka ny resaka tsika ny amin'le resaka hoe Armagedona. Ary namarana antsika ny lesona farany dia niresaka ny amin'le resaka hoe fitafiana tsika resaka be koa ny amin'iny zany ka dia mbola ino no namarana antsika ny lesona amin'ny teny ity. Ary hitantsika eo apetratsika amin'ny tombony raha vitantsika ny rohany izy io na tsy zany fa zava-dehibe aloha zao dia zao hoe ampahafantarin'Andriamanitra zavatra mbola tsy fantatsika tsika ary tsy hoe azakazaka no tsy hoe manenjika tsika atao zay ahafantarana azy fa zava-dehibe dia hoe fantatsika ny zava-miafina izay men'Andriamanitra antsika ny amin'ny boky Apokalipsia izany. Alohan'ny zavatra rehetra nefa dia mangataka antsika hiaraka hivavaka indray satria tsy mahefa manao na inona na inona isika raha tsy hiaraka hivavaka. Hivavaka tsika raha. Jehovah Andriamanitra raha io. Raha ny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao. Mbola miantso ny anaranao indray zay amin'ity an'ity raha mianatra sy andinika ny teninao. Tsy amin'ny herina fahatanjahana raha io fa amin'ny fanahinao rery ihany. Ka mangataka aminao zay raha aoka reny fanahinao masina. Ampianatra anay ny teninao. Anokatra ny fonay sy ny sainay hamantaranay ny sitraponao. Satria fantatray fa tsy manana fahendreny zay na fahalalana. Ary fo ny fisainanay. Fa ianao no tompon'ny fahalalana sy ny fahendrena rehetra. Ary ny fihevitray dia tsy fihevitrao, ny lalanay tsy lalanao. Ary ny fahendrenay tsy tahaka ny fahendrenao satria tahaka ny avy ny lanitra sy ny tany ny elanelan'ny zany rehetra zany ny aminay sy aminao. Ko mangataka izay raha io, aoka reny fanahinao hiasa amin'ny fahafenoana ao anatinay tsirairay avy ka izy no ampianatra anay ny fahamarinanao araka ny teninao manambara manao hoe fa ny fanahy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra enina dia ny zavatra ho avy aza. Ary izay mbola tsy niditra tao am-pon'ny olona natao an-tsaina no efa nampahafantarin'Andriamanitra azy ho ianao tamin'ny alalan'ny fanahinao masina. Ka dia mangataka aminao zay raha io, aoka reny fanahinao masina no hiasa amin'ny fahafenoana ampianatra anay ny fahamarinanao. Izay zay miara mivavaka eto dia mpanombo tsy mahasoa ihany ary tsy mahatoky eto anatrehinao, tsy manana fahamarinana dia kely aza. Ary tsy haneny tsy fona eto anatrehinao. Ka ninona tompo fahotanana tsy famendrena vitanay eto anatrehinao kanefa mbola tsy nifonanay taminao na tsy tsaroanay. Dia hifonanay eto anatrehinao raha amin'izao ora sy fotoana izao mifonay manontolo, amin'ny sainay manontolo, amin'ny herinay manontolo. Mifona raha io ny amin'ny helokay sy ny fahotanay sy ny tsy fahamarinana rehetra. Miay keliko izay raha io ny amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana izay vitanay teo anatrehinao. Eny ny helokay tokoa no hevitra mampisaraka anay aminao ka mampiafina ny tavanao aminay ka tsy ahitana ianao. Ka mangataka aminao izay Andriamanitra raha io, mifona tompony amin'izay nahalatsaka anandray. Mifona ny amin'ny fahalemena izay nangeja anay. Hoy ianao Jesosy manambara manao hoe raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ka dia mangataka aminao izay Kristy ho afao izay amin'ny fahalemena amin'ny fahotany amin'ny tsy fahatanterahana rehetra. Fa raha ianao Kristy manafaka anay amin'izany dia ho afaka izahay. Ka dia aoka Jesosy ilay rahanao soany no angatahanay, hanadio sy hanasanay, hanafaka anay amin'ny fahotanay sy ny tsy fahamarinana rehetra. Ary aoka ilay rahanao Jesosy hampihavana anay amin'ny raha izay any an-danitra ny dia raina ny anaranao raha ikalazay ny anaranao mena voninahitra ianao Tompo hatramin'izao ka ho mandrakizay. Dia mitenena raha efa voninkaina izay avoakanao. Ka eo am-pelantananao no metrahanay ny fotoananay sy ny fitaovana izay ampiasainay ny tokantranonay sy ny fahasalamanay sy izay mahakasika ny fiainanay rehetra mba tsy hisy arombaka n'izy eo am-pelantananao Andriamanitra ray. Ny anaran'i Jesosy Tompona nandratana izany vavaka izany raha eto anatrehinao. Alleluia. Amen. Isorantsika ny Tompo lehibe mbola afaka ny fampivavaka isika izany. Namarana antsika ny lesona farany dia teo amin'ilay Apokalipsia toko fahenina ambin'ny folo ihany zany dia amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo verenantsika kely fotsiny zany mamidina ny lesona izay nresahantsika farany. Dia ino moa zavatra resahana io zany teo amin'ilay andininy fahadimy ambin'ny folo vakitsika kely ilay izy amin'ny anaran'i Jesosy. Indro avy toy ny mpangalatra sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiana. Fa andrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny fahamenarany.
ny fiavian'ny Kristy dia tsisy malalana ny orana ny fotoana ho avy tahaka mpangalatry Kristy. Zavatra ny teneniny eto nefa dia ozy izy manao hoe sambatra izay miambina ozy izy ka miaro ny fitafiny. Sambatra izay miambina ahoana moa? Satria ny zavatra resahana eto raha vao miteny hoe sambatra izay miambina izy ka miaro ny fitafiny dia iza zany no ny antefany io afatra io zany, iza ny antefany io afatra io zany. Zany hoe ny tontolo kristianina zany no ny antefany io afatra io. Satria ny kristianina eny no malala hoe mila miambina amin'izany fiavian'ny Kristy zany. Jesosy efa miteny foana miambena mandrakariva ka aza mitsahatra. Misy ny ohatra anatin'ny baiboly mikasika hoe 10 adala sy ny 10 endry. Misy ny teneno anatin'ny baiboly hoe raha misy olona anankiroa izy ny etsaha, ndray ho raisina ny ray evela. Raha misy mitoto varo izy eo anatin'ny famolona, ny anankiray ho raisina, ny ray evela. Zany hoe tontolo kristianina zany ny andefan'ity afatra ty. Sambatra ozy izy arak'ilay teneniny teo verenako tsara le izy manao hoe sambatra izay miambina ozy izy ka miaro ny fitafiana. Le fiambenana io zany fiarovana le fitafianao tsy aloto zany. Io fitafiana io niraisina taiza io fitafiana io fandresantsika teto, niraisina tamin'ny batisa io fitafiana io. Zay rehetra nandray azy dia nomeny hery tonga zanak'Andriamanitra. Zay mino sy atao batisa no vonjena. Dia ary izay natao batisa ho amin'ny Kristy io izy dia mitafy an'i Kristy. Ka io fitafiana io zany niraisinao amin'ny batisa io. Le fanekena ataonao amin'Andriamanitra iny tonga olom-baovao ianao, tonga zanak'Andriamanitra ianao. Eo aloha hoe tsy ianao intsony no velona fa Kristy no velona ao anatinao. Ny zavatra misy anefa dia ity, raha lotontsika zany io fitafiana io dia izao tsy mitafy an'i Kristy intsony zany tsika amin'izay fotoana izay. Ka mila ambelana tsara io fitafiana io zany tsy aloto io. Ary eo koa ny zavatra anankiray dia izao arak'ilay teny tohizany le vaky teny manao hoe sambatra ozy izy izay miambina ka miaro ny fitafiana fa andreo mandeha mitanjaka izy ka hita ny famenarana. Raha ohatra zany ianao tsy miambina ka miaro ny fitafianao dia mandeha amin'ny fahatanjahana zany ianao. Ohatrandreny olona mitanjaka reny zany ianao. Ka eo mantsy zava-doza be zany izy ty arak'ilay fandresantsika farany iny ihany moa zany mikasika an'izay zavatra zay satria mampatsiaro antsika zany le fiangonan'ny Laodikea le izy. Eo amin'ny tantaran'ny fiangonana izay efa nianarantsika raha vakitsika eo amin'ny 9:20 dia ahoana ozy izy ato eo amin'ny 9:20. Toko 7 ny 9:20 dia izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia manoro-hevitra anao aho vidy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba hanan-karena ianao ary fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy isehon'ny nenatrao noho ny fitanjahana ary odi-maso ahositra ao ny masonao mba hiratanao. Dia ahoana ozy izy? Dia manoro-hevitra anao aho ozy izy hividy amiko. Dia ahoana? Fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy isehon'ny nenatrao noho ny fitanjahana. Fitafiana fotsy ho tafianao. Io fitafiana fotsy io fitafiana noraisinao tamin'ny batisa io, izy io zany dia tokony tsisy petipetina, tsisy loto izy io zany. Ary ireo izay tonga any an-danitra fantatsika tsara fa izay tonga any an-danitra dia izao nanadio ny fitafiana ny olona tonga any an-danitra eo amin'ilay toko 7 jerentsika kely. Toko 7 dia ny 7:10. Apokalipsy toko 7:7 dia ahoana ozy izy? Izao nivaky ny teny 7:11 sy 7:20. Ary ny anankiray tamin'ny olona namalaka nanao tamiko hoe iza moa ireo ny akanjokanjo fotsy lava ary avy taiza izy fa hoy izao tamin'ny tompoka ianao no malala. Dia hoy izy tamiko ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjony no sasany sy nofotsiny tamin'ny rano zanak'ondry. Iza ireo ny akanjokanjo fotsy lava tonga eo alohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Dia ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjony no sasany sy nofotsiny tamin'ny rano zanak'ondry. Zay ilay hoe sambatra izay miaro ny fitafiana ozy izy. Fandreo mandeha mitanjaka izy. Zany hoe mba tsy haloto zany ny fitafianao iny. Mila tazomina madio foana iny zany. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe aoko masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitra reo. Masina ny amin'ny fanaon'izao tontolo izao. Mivaha amin'ny fanavoazana ny saina matara anareo ny sitrapon'Andriamanitra. Masina ianao amin'ny resaka fanavana izay efa nataon'Andriamanitra taminao. Satria Andriamanitra efa nafan'Andriamanitra teo anivon'izao tontolo izao ianao natokana ho azy ianao ho vahoakany. Izao Andriamanitra reo ary ianareo oloko.
masina ny amin'ny fomba fitafy, mafina ny amin'ny fomba sakafo hoanina, mafina amin'ny fomba fanao, tsy manao ny fetin'izao tontolo zao fa araka ny an'Andriamanitra. Amin'ny lalana zely sy ny zavatra rehetra zany de miaro ny fitafianao ianao mba tsy haloto ny fitafianao. Ny zavatra misy anefa de tia manao hoe ny fiangonana rehetra zany de zao hoe ny akabeazana hoy aho. Raha mijery sika ny kristianina amin'izao fotoana zao satria ny fiangonana Laodikia no resahana amin'io. Iza moa ny fiangonana Laodikia fa fiangonana Laodikia dia ny fiangonana farany izay miandry ny fiavian'i Kristy eo amin'ny raolanitra. Ataontsika hoe fiangonana rehetra tsy ankanavaka zany azo antsoina hoe Laodikia daholo. Ny zavatra misy anefa dia zao, inona ny toerana nisy an'i Laodikia? Ny toerana nisy an'i Laodikia dia tao anatin'ny famatamatesana. Sady tsy mafana izy no tsy mangatsiaka. Fa nanao ahoana? Eo zany le hoe ny se contenter izy. Na hoe ny onona izy ny hevitena zany nisy fiheveran-tena na hoe efa manana ny maizy aho. Dia izay mihitsy ny fiangonana amin'izao andro farany izao, mihevitena ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Ny fiangonana evanjelika manerana n'izao tontolo izao miparitaka feno, ny fiangonan-dehibe efa nisy efatra amin'izay. Reny raha mijery Facebook nareo dia miresaka momba an'i Jesosy, miresaka momba an'Andriamanitra. Mandeha mivavaka lahady, mandeha mivavaka sabotsy, fa rehefa tonga ny herinandro, manao ny fiainany daholo ny rehetrarehetra. Fanao n'izao tontolo izao, fetin'izao tontolo izao, filiban'izao tontolo izao, ny fiadiana ara-bola mikasika ny eo amin'izao tontolo izao. Tsy akanitsaka io rehefa vola no manjaka. Fanaovana tsinitsinina ny kely. Nefa ny olona manao miantso an'i Jesosy daholo, Jesosy ny tompoko, Jesosy ny zao, Jesosy ny zao. Aiza ilay fitafianao mikasika an'izay zavatra zay? Fa ny zavatra misy dia ity, araka ilay teneniny hoe na misy ara-ozy izy olona mitory an'izany fanantenana izany. Fanantenana amin'ny hoe fiavian'i Kristy fanondroany. Na ihany koa izy hoe mieritreritra hoe azo zany fanjakan'Andriamanitra izany, dia voafitaky Babela izy ao anatin'ny toeranao Babilôna no misy azy. Satria izy zany ety ivelany izy miseho fotsiny hoe manantena ny fanjakan'Andriamanitra, mitory ny fanjakan'Andriamanitra. Nefa ny fiainany babiloniana ny fiainany. Fiainany zao tontolo zao ny fiainany. Dia zany olona zany hoe dia mieritreritra azo ny fiainana mandrakizay. Le olona ihany koa dia zao zavatra katsahany, le fifaliana vetivety eto tany no katsahany. Variana amin'ny zavatra omeny Babilôna izy. Ty fanjakan'ny Babilôna ty. Io ny resaka telefônina reny, mivoaka foana ny telefônina, ny resaka Facebook, ny resaka hoe nandeha nanao vakansa tatsy dia le Facebook ty mo tena loza ty zany. Fampiderana taimby fotsiny tena resahana amin'io. Fampiderana hoe taizy ianona nanao an'izao, taizy ianona, dia ny sasany mitsiriritra fotsiny hoe dia mba sambatra mihitsy ianao. Na misy manao akanjo vaovao, vao mividy akanjo vaovao izy dia anaovana izy tena manja be kindry dia mba zany resahanao dia efa tena anina mihitsy, bogosy be dia zao. Ary taiza indray iny zavatra iny? Zany resaka zany zavatra. Tsisy resaka tsy manjara angely izy rehefa tena jereny. Dia ny resaka carrière, resaka fitadiavam-bola, zavatra maro samihafa izay tsy voalaza intsony moa zany misy fifaninanana be dia be zany. Misy fifaninanana ara-nofo le izy. Dia ny zanak'Andriamanitra koa latsaka ao anatin'izay zavatra zay. Ka raha voavariana amin'ny zavatra omeny Babela zany isika, omeny Babilôna, dia lasa hono hadino ilay fiainana mandrakizay. Ka ny amin'ny vahoakan'ny Babilôna dia inona ny zavatra misy? Tsy mahagaga raha hita ao anatin'ny vahoakan'ny Babilôna misy vahoakan'ny Laodikia ao anatiny ao. Inona ilay vahoakan'ny Laodikia ao anatiny ao? Ireo ilay misabaka ireo zany. Izy te hanao ny fiainan'ny Babilôna ihany izy, nefa ankilana izy maninona? Tady an'Andriamanitra izy, hoe an'Andriamanitra izy. Tsy afaka miaraka ange zany. Hoe Babilôna ampiarahanao amin'ny Jerosalema. Ny zavatra hitantsika eto amin'ny fianarana izay ianarantsika amin'ity Apokalipsy 4:20 ity dia inona ny zavatra resahana eto? Confrontation entre Babilôna et Jérusalem, zany hoe ady fifandrefiny adiny Jerosalema sy Babilôna ny ady eto. Ny zavatra misy anefa dia zao, Jesosy miteny manao hoe sambatra izay miambina azy izy ka miaro ny fitafiany fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny fahamenarany.
ny zavatra misy nefa ny vahoaka an'andriamanitra izay milaza hoe itsena ny fiavian'ny kristiany amin'irao ny lanitra izany latsaka ny babilôna daholo ny olona rehetra manao ny fanao ny babilôna daholo dia ahoana ianao amin'izany zavatra izany dia io ny tena loza indrindra amin'ity resaka hoe fitanjahana ty amin'ilay hoe sambatra izay miaro ny fitafiny satria ilay olona zany mieritreritra manao hoe izy mitafy kanefa izy efa mitanjaka zay ny tena loza amin'ity izy mieritreritra hoe zay nge mitafy an' Jesosy zay manan'Andriamanitra itsenan'ny Kristy amin'ireo nefa izy mitanjaka dia zay mihitsy no tena hoe navoan'ny Laodikia zany satria zay zany tena fitaka ho an'ny kristianina amin'izao amin'ny ora farany zany mieritreritra hoe efa manana ny fahalalana rehetra amin'ny soratra masina mieritreritra hoe efa miainao anatin'ny fanetretena miainao anatin'ny fivavahana fa zany izy zany fiheveran-tena zany zay zavatra zay ary zava-doza zay satria ny fanaovana an'izay fiheveran-tena zay dia filazana manao hoe tsy manan-java mahory tsy mila nininina ntsony satria efa mahony tena zany izy hoe ampy azy ananako hoe mavita tena dia io no tenenan'i Jesosy any Laodikia eo amin'ilay 7:7 ao nosy Jesosy eo amin'ny fiangonana Laodikia 7:7 manao hoe fa hoy ianao manan-karena sy efa niary fananana be ao ka tsy manan-java mahory kanjo sy fantatrao fa ianao ilay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka ny olona zany zay mbola tia mandeha sady eo amin'Andriamanitra izy mbola eo amin'izao tontolo izao ihany koa izy misy fiangonana dia milaza mihitsy manao hoe efa tsy zany intsony zao efa zao indray ny lalany nefa izy nandeha tamin'ilay lalan'ny fahamarinana zany teo aloha dia rehefa taty aoriana ohatra hoa zany dia araisiko ilay izy ataontsika ohatrany hoe tao amin'ilay fiangonana zany nisy an'izany resaka hoe fahamotinana zany dia efa tsy manao lokomena ny vehivavy hoe tsy tsara zany manao hoe lokomena manao manjamaso manao kavina reny satria izao tontolo izao no manao an'ireny fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe aoka ozy izy ny firavahanareo dia toetra miafinao po fa tsy aty ivelany ho tahaka ny firandranam-bolo sy ny firavaka zany fa aoka ozy izy nitoetranareo izy izy dia ao am-po miafina ozy izy tahaka izany ozy izy ny fitondran-tenany vehivavy fahiny izay natahotra an'Andriamanitra zany no tenen'ny apôstôly Petera tsy zany no mitenen'izany dia tao amin'ny fiangonana io dia inona ny zavatra misy tsy manao lokomena tsy manao kavina tsy manao pataloha finjofinjo reny mampiseho fitanjahana dia amin'izao fotoana izao izy indray zany milaza efa manana fijery misokatra izy zany zao efa tsy zany intsony zao dia efa manao lokomena daholo ny vehivavy amin'ilay fiangonana manao kavina manao mini-jupe kely manao pataloha finjofinjo dia rehefa maka sary amin'ny Facebook reny dia ay manja be kindry izany dia iza no miteny zany le mpampianatra amin'ilay fiangonana no miteny azy amin'izany tena manja be ndry izany le mpampianatra Dorcas io zany na pastera sasatsasany ihany koa raha zany dia mba vanaka fotsiny ianao dia efa fanahy inona zany dia nefa zareo dia mieritreritra tena izy mitafy hoe zay mitafy zay tsy mitanjaka zany zay manana an'Andriamanitra zay dia misy fiangonana koa dia mitory zany dia mitory foana hoavy Jesosy fa na ny fitandremana an'io sabata io aza maraina fotsiny izy mandeha ny am-piangonana mamonjy sabata fa tonga ny hariva mandeha sabata natiora izy lasa izy manao baolina eny amikanja izy lasa izy mijery tele an'izao tontolo izao izy amin'ny andro sabata sy mandeha ny fiainany fa nga ny sabata moa maraina ihany no nitenin'Andriamanitra sabata nge mantomboka maty masoandro miafara maty masoandro zay ny hoe zoma hariva zany mandra-patonga ny sabotsy hariva zay ny sabata zay nge le izy zay le hoe fitiavana olo zay nge le hoe miambina ny fitafiny sy aloto hoe aiza ny toerana misy antsika amin'izao zany tena misy fiangonana misy fa zany nisy fotoana zany niaraka taman'olona za tsy teny hoe inona mola izy pastera niaraka taminay tamin'izay pastera niaraka taminay niaraka tamin'ny olona maromaro
sabata ny andro de anao zany misakafo eo mandeha le tele misy baolina mandeha eo amin'ny tele eo de hoe zako mantsy an'le zanako tamin'izay hoe pio tele eo de nipian'le tele satria sabata ny andro ianao vijery zany mijerenao amin'ny andro sabata zany ianao jery mondial n'izao tontolo zao de efa mipiana le tele ozy indray le pastera alefao le tele de niara nijery baolina teo le pastera sy le niaraka taminy teo de zany zay nge le hoe miaro ny fitafiny reto de ianao moa inona misizinao sy de zay zany inona efa tsy ianao koa tsy ho izy nijery de iny koa ianao jery satria hoe pastera raha mba mijeriko za ve tsy hijery azafady miala tsiny fanga pastera ny namonjy ahy na izy ny namonjy ahy jesosy ny namonjy ahy rehefa nitao ny teny jesosy hoe zao anao atao de zao anao ataonao tsy mijery ianao de tsy mijery ianao ka zay le hoe miambina ny fitafiny ngery reto efa nirain'i jesosy ianao io zany mila tazomina io raha sendra latsaka ianao de le rahany zanak'ondro no anasanao azy anadiovanao azy satria izay nanadio ny fitafiny no io ny tonga eo amin'ny seza fiandrian'Andriamanitra fa ho an'ireo zay mihevitena hoe efa manana ny fahamasinana izy manana ny fahalalana rehetra izy tena mino izy fa ho any an-danitra nefa ny fiainany mitovy amin'ny fiainan'ny Babilôna point d'interrogation ngezabe zay hoe tandremo fiaveratena zay le fiaveratena teneny teo hoe manan-karena manao hoe fa ho ianao manan-karena sy efa niary fananana be aho ianao zany mihevitena hoe tena efa ao anatin'ny fahamarinana raha naza zao raha miteny an'izany de diso aoka atsika tsy sy hevitena mihitsy hoe efa manana ny fahamarinana io fa miezaka trika ny ahatrahatra ny ohatry ny fahafenon'ny Kristy araka ny tenen'ny apôstôly Paoly manao hoe asiko mafy ny tenako mba ho mangana fa andrao na de efa nitory ary de izany reny tsy tafiditra amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany hoe isan'andro zany apôstôly Paoly de mitolona mba hazonany zany fiainana mandrakizay zany isan'andro zany izy mitolona amin'izany de ianao manahoana ianao nefa mikasika an'izany zavatra zany asianao mafy ve tegna zany asiana mafy zany nge ny tena ohatrany hoe raha isika ohatrany hoe amin'ny fotoana zay anokananao fotoana ivavahanao amin'Andriamanitra hoe ohatra hoe sabata ny Jehova androany zany hoe ivavaka sabata ny Jehova androany ny sabata de natokanao an'i Jehova vao atsoany zao tontolo zao de asain'olona ianao mariazy ohatrany fianakavianao le izy de hoe raha tsy mandeha any ange ianao de afa baraka any ianao de zao no mahazo anao de ahoana zany zao raisinao ohatr'izay zany le izy de hoy izy ianao any Jehova ty andro ty fa tsy anaty tsy afaka manao zay tiako atao amin'ny andro ny masina satria ny tenin'Andriamanitra de miteny an'izay manao hoe aoka tsy hanao zay tianareo ianareo amin'ny androko masina hozy izy na miteniteny foana na manao zay tianareo atao fa sabatan'i Jehova ny andro fahafito de ny safidy an'izay zany ianao fa fisadinan'izay nge adiny zay le hoe asiana mafy ny tenanao satria ny olona mitsara anao any ivelany reny koa efa tena miavinavina efa mihevitena ho inona koa fa nga mavita tena inona olo tokantrano moa reny inona vitan'ireny io zany satria tsy miaraka amin'ny fanao am'izao tontolo zao anao fa ny fidy zany ianao safidy zay de zay le hoe asiako mafy ny tenako mba ho mangana ange satria ady ange le fitazomana le fitafiana mba adio ny eo amin'ny fiainanao isan'andro ady zany ny amin'ny lafiny rehetra mihitsy io na resaka sakafo na resaka inona io na resaka latsa ataony ady io fa ny fiangonana sasany de zao ny zavatra misy de ty efa tsy miady tsony izy asain'ny olona izy ny sabata mandeha tsy problème efa tsy zany tsony zao fa inona ny zava-dehibe de zay mihitsy nytorian'ny fiangonana kristianina rehetra am'izao fotoana zao fitiavana ny lehibe indrindra ka raha fitiavana zany de azo ambonin'ny sabata zany zay fa inona moa le fitiavana tian'Andriamanitra tenenina ty tiavany Jehova Andriamanitra ao amin'ny fonao manontolo amin'ny sainao manontolo amin'ny herinao manontolo amin'ny fanainao tiavany Jehova Andriamanitra ao de hono izy rehefa aveo tiavana namanao tahaka ny tenanao ny fitiavana an'Andriamanitra de ny fitiavana ny namana fa raha ny namanao ve mitondra anao anao fahadalàna de hoy izy ianao hoe fitiavana fa
Ary mijerytsika ny amin'i Jesosy, inona ny nataon'i Jesosy amin'ny andro sabata? Namonjy iny nataon'i Jesosy tamin'ny andro sabata fa tsy dia nanao baolina izy. Na nandeha nijery adina gladiateur tery mikianjan'ny Coliseum teny izy. Inona ny mety hozy Jesosy amin'ny andro sabata? Ny manao sosa, ny manao ratsy, mamonjy ny mety amin'ny andro sabata hozy izy, fa tsy ny mahavery aina. Ka ireny zany exception ireny. Ohatra ho azy zay, fa be dia be ny lafiny. Amin'ny resaka andavanandro, resaka hoe fiakanjona zany. Raha mijery noho ny kristianina, tsisy mampihafa, tsisy mahasamihafa azy amin'izao tontolo izao, manao akanjo finjokinjo kely mampiseho fitanjahana ireny. Inona mahasamihafa amin'izany amin'izao tontolo izao? Tsisy, na mandeha ohatra hoe mandeha eny amin'ny ranomasina hoe andeha ilomano dia manao akanjo fitanjahana, inona mahasamihafa anao amin'izany? Tena hoe tsisy intsony zany mahasamihafa, fa zay moa zany ohatra kely no raisitsika teo fa tsy aro raisitsika daholo ilay izy zany. Fa zay zany ty hoe arak'ilay teneniny teo hoe fa hoy ianao manan-karena sy efa niary fananana be kanto tsy manan-java-mora, efa mieritreritra hoe manana ny fahamarinana rehetra zany. Dia io fiheveran-teny io dia izao nolazain'i Jesosy hoe kanjo tsy fantatrao fa ianao no ilay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Ianao zany mitanjaka. Raha vao misy zany zay fiheveran-tena zay eo aminao dia fitanjahana ny ao anatinao. Ka tsisy zavatra hoe mampadiso fanantenana indrindra na mampanailo indrindra raha tsotra ny olona anankiray hoe izy mihevitena hoe ao anatin'ny Jerosalema no misy anazy nefa Andriamanitro Babilôna no tompony. Diso fanantenanao no mieritreritra anao zange mivavaka atao amin'ity fiangonana ity aho, za vahoaka an'Andriamanitra nefa Andriamanitro Babilôna ny vavahanao. Inona moa no tiana teny amin'izay hoe ny zavatra ataonao mifanaraka amin'ny zavatra any Babilôna, ny zavatra ataonao manompo any Babilôna ianao. Dia raha vao manao an'izay ianao zany, raha vao ao anatinao io fiheveran-tena io, ilay hoe mihevitena hoe manana ny marina, mieritreritra hoe efa tena mitoetra ao anatin'izay fahamarinana zay no misy anao, hoe ny fiainanao mifanaraka an'izay, nefa tsy izay ilay izy, fa fiheveran-tena ihany zay dia efa fanompo-tsampy koa zany zay zavatra zay. Ohatra ny olona manompo sampy ihany zay. Ireny olona manompo sampy ireny ke mihevitra nge izy fa marina ny azy, matoa izy manompo sampy. Inona ny anompo ny sampy raha ohatra ka tsy eritreritra hoe marina ny azy? Dia ohatr'izay mihitsy ianao fiheveranao teny hoe marina ny zavatra tokony nefa ny ataonao mifanipaka amin'ny tenin'Andriamanitra dia efa manompo sampy koa zany ianao amin'izay fotoana zay. Dia ny kristianina rehetra amin'izao fotoana izao dia maninona? Matory ny kristianina rehetra. Matory. Eo ambany setroky Satana daholo. Antso ny atao zany eto. Mifoaza ry kristianina rehetra. Dia hoy Jesosy, mividiana amiko izy izy, araka ny teneny teo. Mividiana amiko fitafiana. Mividiana amiko fitafiana. Verenako tsara le izy teo. Eo amin'ilay toko fahatelo, 7:20. Dia hono izy izy, dia manoro-hevitra anao hoe vidy amiko izy izy. Fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy hisehon'ny nenatrao noho ny fitanjahana. Manoro-hevitra anao izy izy, hividy amiko fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy hisehon'ny nenatrao noho ny fitanjahana. Mividiana amiko fitafiana fa io anaovanao io tsy izy io. Resahantsika teto farany resaka ilay hoe misy manao batisa hafa koa sasany. Hoe batisan'ny Jordana zany. Dia rehefa vita ilay batisan'ny Jordana dia manao kanjo izy. Miova ny akanjony. Dia ny fitafiana manga sy fotsy no anaovany. Fa ny fitafiana resahana eto ka akanjo fotsy ny tenenina eto fa tsy hoe manga sy fotsy. Ary fitafiana izay mena eto, fitafiana ara-panahy no mena eto fa tsy hoe ara-baky teny ety dia anaovana taty ara-baky teny tokoa. Taizitsika nahita ny apôstôly nanao manga sy fotsy tao nandehandeha anatin'ny soratra masina, iny ny akanjon-dralafa fa mandeha mitory. Tsy mbola nahita mihitsy aloha tao. Fa amin'izao fotoana izao dia misy karazana lamaody ny fiangonana kristianina rehetra. Samy mamorona izay saim-pahatany eny daholo. Ity indray izao ny anina, ity indray ny anina. Ny sasany hoe ankizy kely mitory teny, ny sasany hoe izao ny akanjo anaovana.
ny sasany ndray hoe le pastera de vao miala ao anaty tomobily izy de ny olona le mpivavaka matory amin'ny tany dolo de itsahany dolo le fiangon'le mpivavaka ray amanontolo ny sasany ndray asian'le pastera mihinana bozaka de mihinana bozaka dolo ndray ny sasany ndray mitanjaka dolo eo am-piangonana de mitanjaka dolo ndray eo am-piangonana de misy karazany ny sasany rehefa mandeha mivavaka de ao anaty tomobily de mampaneno klaksona rehefa manao aleloia zany samy manao ny lamodiny eny dolo iny na mety samy manao zay mahafalifaly iny sambatra zay miaro ny fitafiny tokana ihany angeny fahamarinany baiboly ihany zay ihany tsisy afa-tsy zay inona ny voasoratra de zay no arahana fa tsy amorona zavatra tsy ato rehefa tsy ato izy de araka le tenin'ny soratra masina manao hoe araka ny tenin'ny apôstôly manao hoe raha misy mitory aminareo izy na anjely avy any an-danitra ary eny na izay apôstôly aza mampianatra anareo zavatra hafa akoatra ny nampianarana anareo de ny soratra masina izany ny tenin'ny Kristy zany de aza miaino ianareo izy aza manaraka an'izany akory ianareo de itsika nefa de misotro ny tenin'ireny pastera reny de lasa manao fitafiana tsy izy vonaenao zao farany teo misy olona eny an-tsena ozy izy zany eny mifaritra meritsetosika iny moa zany misy olona eny an-tsena de mivarotra le olona zany eo de misy mpitondra fivavahana reny tonga avany de mitory amin'eo tongavany aminay meny mizara prospectus zany izy de rehefa nandeha tany aminy le olona misy olona anankiray zany nandeha de le anankiray tsy nety moa zany nandeha tany niverina avany le olona lasa dala nidirany fanahy-tany nefa hoe fiangonana kristiana lozanga izy zany reto ka le fanahin'le ratsy efa miasa ary miasa mihitsy amin'ny fiangonana maro samihafa ihany koa ka rehefa tsy mijoro amin'le fahamarinana anao de tratra n'izay zavatra zay zany ianao zay zany no mikasika an'iny de verenantsika moa le lesona zany fa zay hoe rehefa tsy vidy le fitafian'ny Kristy zany tsika de zao hoe mandeha mitanjaka itsika zany ka rehefa ho avy Kristy eny amin'ny laon'ny lanitra ka tsy manana ny fitafiana io tsika de aza manantena ny hiditra amin'izany fiainana mandrakizay zany fa zao le izy hoe ny firenena rehetra zay eo amban'ny fahefan'ny dragona eo amban'ny fahefan'ny bibidia eo amban'ny fahefan'ny mpaminany sandoka de ireo nefa de hiady ireo hiady ireo fa ny zavatra fantatra de ty fahavalo efa resy ireo ka zay ian'Andriamanitra zany ka miambina miaro io fitafiana io de zao ivoaka mpandresy izy amin'io ady io ka zay le teneniko teo hoe ny dragona ny bibidia mpaminany sandoka hiady izy amohoana fomba idiny efa miasanga izy amin'ny fiangonana zay iasany mampiditra an'ireny fanahy ratsy ireny izy miasa izy fiangonana miteny amin'ny teny tsy fantatra tsisy mpandika teny fiangonana ray manontolo miteny amin'ny teny tsy fantatra daholo nefa izy ny apôstôly Paoly miteny manambara manao hoe raha misy miteny amin'ny teny tsy fantatra de aoka izy mpandika teny ozy izy fa ratsy zany de aoka izy angina ozy izy fa tsy fa mampandroso ny tenany izy fa tsy mampandroso ny fiangonana ozy izy ary raha ohatra ozy izy ka miteny amin'ny teny tsy fantatra daholo ny ray fiangonana ozy izy ka miditra ozy izy ny hafa firenena mova izy tsy laza hoe foka ianareo izy izy adala ianareo fa ny zava-dehibe ozy izy de ny faminaniana fa tsy ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra zany akory tsy hoe tsy azo atao miteny amin'ny teny tsy fantatra fa raha misy miteny amin'ny teny tsy fantatra de aoka isy mpandika teny fa raha tsy isy mpandika teny de aoka angina ozy izy fa ny akamaroan'ny fiangonana de miteny ny teny tsy fantatra hoe mandray ny fanahy masina tsisy mandika teny na ndray aza de alibaba daholo ny ataon'izy rehetrarehetra hoe alibaba de anankiray ngamba mety mamaly manao hoe polisy sa volero de tsy fantatra hoe ahoana le izy io fa de zay zany fa aoka hiary ny fitafitsika satana miasa amin'ny fomba rehetra na amin'ny fiangonana maro samihafa raha miasa izy tokany ihany ny fahamarinana inona ny voasoratra izay ny antony boky ny apokalipsy zay boky ny apokalipsy io zany de zao mamoaka ny sekren'le ratsy zany io boky ny apokalipsy io mampafantatra ny zava-miafina zany io ary tsy zakany io satria midenonse anazy io
hita zany le artifisy zay ataony, le fitaka zay ataony zany hita. Aive zao zany zavatra misy, aive zany satria apotrany bokyny apokalipsy inona moa le tomboka asian'Andriamanitra? Reo le tomboka asian'Andriamanitra hitanao reo, le fanavahan'Andriamanitra tonga de miavaka ny an'le ratsy, tonga de miavaka eo. De tezitra izy, romotra izy, tsy zakany iny zany. Tsy mahazaka an'izay izy. Tsy zakan'le ratsy iny zavatra iny zany. De hono izy, de izy zany tsy maintsy hiady. Miady izy zany amin'ny fomba rehetra araka le fandraisantsika hoe rehefa nately tahaka ny saona iny lasa makany amin'ny mpanjakany tany izy anangona azy ireo amin'le ady lehibe n'Andriamanitra sy to zany. De eo amin'le toerana antsony hoe Armagedona no anangonany an'ireo zany izy. Fa izy efa manangona an'ireny zany de zao miasa izy eo amin'ny araka ny fandraisantsika hoe miasa izy eo amin'ny lafiny ara-politika, miasa izy eo amin'ny lafiny ara-pivavahana, miasa izy eo amin'ny lafiny ara-kolotsaina, miasa izy eo amin'ny lafiny ara-pampianarana, eo amin'ny sehatra ny fiainatsika rehetrarehetra zany de miasa izy. Miasa izy. Satria hiady izy amin'le mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro. Apokalipsy 7:7-4. Apokalipsy 7:4-4. Ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry. Ary ny zanak'ondry aharesy azy satria tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy. Ary aresy azy koa izay momba azy dia olona voantso, voafidy ary matoky. Hiady amin'ny zanak'ondry ireo izy ary ny zanak'ondry aharesy azy. Fa tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy. De ozy izy ary aresy azy koa izy izay momba azy. De izy ireo momba azy ireo. De olona voantso, voafidy ary matoky. Misy zavatra anankitelo resahany io, voantso, voafidy ary matoky. Ianao zany tsy hoe efa nantsony ianao. Niaino ianao ny tenin'Andriamanitra. Voafidy ianao naniny, efa nandray le batisy ianao. Nandray ny Kristy tompo sy mpamody ny fiainanao. Matoky, niazona ny fitafianao tsy haloto ve ianao. Fa tsy hoe voantso, voafidy ianao de hoe zafa ty anany lany. Mila fahatokiny io zany le fitazomana le fitafiana tsy haloto zany io. Fa ireo anankitelo ireo zany le hoe voantso, voafidy, matoky, manana an'ireo zany ianao. Manana an'ireo zany ianao. Zay ianao vao mivoaka mpandresy ianao miaraka amin'ny Kristy. Satria izay voantso, voafidy, matoky no mpandresy ihany koa tahaka ny Kristy. Fa raha ozy ianao miheviteny ianao, manan-karena ianao, tsy ho mpandresy ianao, efa resy ianao zany. Fa zay zany izy ny zanak'Andriamanitra zany dia voaka mpandresy amin'ity ady ity satria miaraka amin'ny zanak'ondry izy. Inona ihany koa ny zavatra hitantsika amin'ilay resaka hoe Armagedona. Leo amin'ilay Armagedona zany tsy hoe toeram-piadiana fotsiny le hoe Armagedona satria ny resantsika dia hoe Jerosalema no resahana amin'io. Fa tsy hoe le Armagedona zany tsy resaka hoe toeram-piadiana fotsiny. Fa hitantsika eo amin'ny toerana io ihany koa zany le dénouement. Hoe inona ny zavatra hitranga eo zany amin'ny fotoana io. Inona ny zavatra hitranga. Dia hojerentsika kely zany mikasika ny zavatra zay. Zao ny tenenina aty amin'ny Zakaria aty zany. Hojerentsika. Zakaria 12:1-12. Zakaria 12:1 dia ny 1-12. Amin'ny faran'ny testamenta taloha ihany no misy an'izy io zany. Any amin'ny faran'ny testamenta taloha ihany no misy anazy io. Zakaria 12:1 dia ny 1-12. Amin'izany andro zany dia hisy fisaonana lehibe any Jerosalema toy ny fisaonana tao a-dady Rimona eo amin'ny lohan'ny sahan'ny Megido. Amin'izany andro zany dia hisy fisaonana lehibe any Jerosalema toy ny fisaonana tao a-dady Rimona eo amin'ny lohan'ny sahan'ny Megido. Zany hoe inona zany ny zavatra hitranga ihany koa eo amin'ity Armagedona ity. Hisy fisaonana lehibe zany eo. Fa le fisaonana io ho aniza io fisaonana io. Dia nampoary le fisaonana. Ny fisaonana izay iso izy dia zao. Arak'ilay teneniny teo. Hoe amin'izany andro zany dia hisy fisaonana lehibe any Jerosalema toy ny fisaonana tao a-dady Rimona eo amin'ny lohan'ny sahan'ny Megido. Zany hoe tahaka ny tamin'ny fisaonan'ny tahaka ny an'ny fisaonan'ny a-dady Rimona ozy izy ny fisaonana izay isy eo Jerosalema.
inona moa ny fisaonany ty adady rimona ty zany fa ampitaina zany zay fisaonana zay hoe fa manina ny ampitaina amin'ny fisaonany adady rimona le fisaonana zay isy eo Jerosalema de ny fisaonana zay nisy teo ny fisaonany adady rimona zany a de fahafatesan'ny lamatoan'ny adady rimona raintsika kely izy ty satria tantara zany izy ty lovatsofina zany izy ty teo amin'ny Israely lovatsofina teo amin'ny Israely izy ty satria zany adady rimona zany de andriamanitry ny jentilisa zany io adady rimona io ary le adady rimona zany anarana anankiroa izy io atsona hoe adada de rimon le adada zany andriamanitry ny kananita le rimona andriamanitry ny arameanina fa eto amin'ny Jakarisy de natambana izy hoe adady rimona le adada na le rimona nefa hevitra ray ihany ny dikan'le hoe adada ny le hoe rimona andriamanitry ny varatra zay zany amin'ny teny gasy zany izy andriamanitry ny varatra na amin'ny teny frantsay izy hoe Dieu de tonnerre zany Dieu de tonnerre andriamanitry ny varatra zany izy io le adady rimona io ka le tantarany zany de ty inona le hoe fisaonany adady rimona andriamanitry zao tontolo zao moa zany io zany tamin'ny resaka hoe fomba de araka ny tantarany lovatsofina de hoe ity adada ty izy nananjanaka lahatokana izy de ny anarany antsoina hoe aleinina zany de nisy andriamanibavy anankiray atao hoe mota zay ny anarany izy izy de novonono io andriamanibavy anankiray mota io le aleinina zanak'le adada de nisaona ity adady rimona ty teo am'le valen'ny Megiddo zany na teo amin'ny lohasahan'ny Megiddo zay le fandehan'le tantara teo amin'ny légende cananéenne zany na lovatsofina teo amin'ny zanak'Israely nisy zany zay tantara zay de rehefa maty zany ny zanaka lamatoany ty le adady rimona ty de fisaonana tena hoe nisy zay fitomanina zay zany de zay le zavatra resahana io te tahaky ny fisaonany adady rimona ozy izy ny fisaonana zay misy eo Jerosalema amin'izany vanim-potoana zany inona moa le fisaonana any amin'ny lamato zany io zany hoe zany lamato zany tena misy valeur ny ngeza be zany hoe lamato zany hoe maty ny lamatoanao de misy fahoriana be mihitsy zany hoe lamatoanao maty zany satria ny lamato no mandimby zany de jerentsika fa ao amin'ny baiboly ahitantsika kely ny tantarany io rimona io hoe misy tokoa io andriamanitra rimona io resahany ato mikasika any amin'ny namana boka nahitana kely an'io tantarany rimona io zany ahitantsika hoe tsy hoe resahana fotsiny le izy fa nisy tokoa le hoe rimona io ato nao amin'ny mpanjaka faharoa toko 5:7 de miresaka izy mpanjaka faharoa toko 5:7 miresaka ny am'le namana miaraka tamin'ny mpanjakany ny ankohaka atao anatin'ny tranony rimona ozy izy 7:7 zay no resahantsika eto amin'ny anaran'i Jesosy ahoana izy nefa ny amin'ny izao zavatra izao de aoka ho avelan'i Jehovah ny heliky ny mpanomponao raha ny tompoko miditra ao an-tranony rimona iakohaka ao ary mitena amin'ny tanako ka mba miankohaka eo ao an-tranony rimona aho raha miankohaka ao Jehovah ny amela ny heliky ny mpanomponao amin'izany zavatra izany satria ity namana ity zany mpanompon'le mpanjaka de rehefa mandeha hivavaka ao amin'ny tranony rimona zany le mpanjaka de ilay amana ity zany no ianteherany de ozy izy aoka ny andriamanitra mindra fo ao izy izy raha itsofoka ao trano rimona hitondran'le mpanjaka ao izy izy ka iakohaka eo anatrehan'ny rimona ozy izy le mpanjaka zany hoe nisy lay le hoe rimona ty zany nanana tempolo mihitsy izy ty hoe andriamanitry ny jentilisa zany izy ty de izay le zavatra nisy ka inona moa zavatra nisy zavatra resahana teo zany de zao hoe le fisaonana fampitana amin'ny Jerosalema zany zay hoe iisy ny amin'ny zavatra hitranga amin'le hoe Armagedona de zao hoe fisaonana ohatrany hoe fahafatesany hoe lamato zany ny zavatra resahana eto hoe zavatra mafy be zany hoe lamato maty zany ary ty zavatra resahana eto ty zany ny amin'le resaka hoe vallée de Megiddo na hoe le hoe lohasahan'ny Megidona zany hoe nisy zavatra nitranga koa teo amin'ny lohasahan'ny Megiddo de hoe inona moa ny zavatra nitranga zany teo Megiddo ihany koa nisy zavatra anankiray nitranga lehibe teo amin'ny tantaran'ny Israely teo Megiddo de ny nahafatesany Josia mpanjaka
nafatesany Josiah-mpanjaka. Io zany tena zava-dehibe teo amin'ny Israely io. Dia zavatra resahana teo amin'ny Zakaria koa zany milazany amin'le nahafatesany Josiah-mpanjaka ihany koa satria mafy ho an'ny Israely ny nahafatesany Josiah-mpanjaka zany. Zay nyvonoany mpanjakan'ny Egypta moa no namony anazy zany le hoe Pharaony koa no namony anazy ity. Dia rehefa maty izy ity zany dia tena nisaona tsisy ohatr' zany ny zanak'Israely, fahoriana zany teo amin'ny Israely zany nahafatesany Josiah-mpanjaka zany. Aty amin'ny tantara faharoa no ahitantsika anazy io. Tantara faharoa andininy toko fahadimy amby telopolo. Tantara faharoa toko fahadimy amby telopolo no jerentsika. Tantara faharoa toko fahadimy amby telopolo. Dia ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo no jerentsika. Tantara faharoa toko fahadimy amby telopolo andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Dia zao ny zavatra teneniny eo. Ahoana izy izy? Ary rehefa afaka izany rehetra zany no ny efa namboarin'i Josia ny tempoly dia niakatra Neko mpanjakan'ny Egypta hiady tamin'ny Karkemisy eo amoron'ny Efrata. Ary Josia nivoaka hiady aminy. Fa Neko naniraka olona ho any aminy ka nanao hoe moa mifaninona akory izao sy anao ry mpanjakan'ny Joda, tsy hiady aminao izao anio izao fa amin'ny fahavaloko, satria nasain'Andriamanitra andeha fangy ianao koa aza manohitra an'Andriamanitra izay momba ahy fandro matiny ianao. Fa ody Josia, fa Josia tsy nety niodina niala taminy, fa nody olo-kafa mba hiady taminy ka tsy nety nihaino ny teniny koa izay nampilazain'Andriamanitra azy, fa nandeha hiady taminy ihany eo amin'ny lohasahan'ny Megido. Ary ny mpandefa tsipika nahavoan'i Josia-mpanjaka dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony, eto miala eto aho fa voa mafy aho. Dia noentina niala teo moa zany izy. Fa ny zavatra nisy dia zao maty izy avy eo. Maty izy avy eo. Zao ny zavatra resahany ato eo amin'le andininy fahaefatra amby roapolo. Eo ny andininy fahaefatra amby roapolo. Dia nesoriny mpanompony tamin'izany kalesy izany izy ka napetrany tao amin'ny kalesin'ny faharoa ary nentona any Jerosalema dia maty izy ka nalevina tany am-pasandrasany. Maty izy. Ka izy novoan'ny tsipika iny teo amin'ny lohasahan'ny Megido izy novoany. Maty teo zany ty Josia-mpanjaka ity. Dia io fahafatesan'ny Josia-mpanjaka io nefa io le resahany ato amin'ny Zakaria zany raha verenantsika kely le Zakaria. Zakaria toko faharoambe folo andininy faharoambe folo eo amin'le tapany faharoa zany no resahantsika eo amin'le Zakaria. Fa miresaka ny amin'ny Josia-mpanjaka ihany koa zany izy io. Toko faharoambe folo andininy faharoambe folo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo dia zao ny teneniny eo. Ary Saona mitsitokatokana ny tany sa misy ampianakaviany avy sy ny fianakavian'i Davida mitokana ary ny vadin'ireo mitokana, ny fianakavian'i Natana mitokana ary ny vadin'ireo mitokana, ary ny fianakavian'ny taranaka Levi mitokana ary ny vadin'ireo mitokana, ary ny fianakavian'ny Simea mitokana ary ny vadin'ireo mitokana, ny fianakavian'ny sisa rehetra mitokana isay mpianakaviana ary ny vadin'ireo mitokana. Zany hoe tena nisaona mihitsy Israely ray manontolo, ny fianakavian'ny Levi, ny fianakavian'ny Davida, ny fianakavian'ny Simea, ny amin'ny Josia-mpanjaka zany hoe isaona mitokatokana ny tany amin'ny samy isay mpianakaviana hozy izy. Maneo ihany koa le fisaonana zay resahany eto amin'ny Zakaria zany dia zavatra roa ny resahany eto. Miresaka izy ny amin'ny fisaona ny amin'le hoe ny amin'ny Jerosalema fampitahana, ny amin'ny fisaonany Adadrimona, fa miresaka ity Zakaria faharoambe folo ity ihany koa miresaka ny amin'le fisaonany amin'ny Josia-mpanjaka. Zany hoe tena fanaitainana teo amin'ny Israely zany ilay nahazo nahafatesan'ny Josia ity, satria zava-dehibe ny nataon'izy ity zany, zava-dehibe ny nataon'izy ity. Ary inona moa ny zavatra nataon'ity Josia ity mahazava-dehibe hoe nahatonga fisaonana lehibe teo amin'ny Israely zany tamin'le Josia-mpanjaka ity dia zao hoe izy aloha ny voalohany indrindra zany mpanjaka naharitra ela indrindra teo amin'ny fitoeram-panjakana teo amin'ny Israely. Izy ny ela indrindra nanjaka teo amin'ny Israely. Israely rotota zany io. Faharoa manaraka an'izay, izy ihany koa no nanao fanavaozana lehibe teo amin'ny tantaran'ny Israely. Fanavaozana lehibe mihitsy zany nataon'izy ity. Inona ny zavatra nataony? Teo amin'ny tanàn'ny Israely rehetra dia zao, hatrany amin'ny avaratra ka hatrany amin'ny atsimo dia nanadio ny tanin'ny Israely izy, ny dioviny Israely.
teo amin'ny lafiny ara-pivavahana ny esoriny daholo ny tsangamaty tsampy rehetra ny fanompo-tsampy rehetra zany hoe namerina ny Israely tamin'ny fivavahana amin'Andriamanitra tanteraka zany izy namerina ny Israely tao anatin'ny fahamasinana izy namerina ihany koa izy ny resaka hoe ara-moraly sy ny resaka sosialy tena nao be deaibe koa izy ny resaka sosialy dia ny ara-politika koa zany dia nisy fanavozana natao tena hoe zany hoe nisy fanavozana lehibe zay nataony zany ary ny tena lehibe indrindra tamin'ireo dia fanavozana ara-pivavahana zany tamin'Andriamanitra ka rehefa maty izy zany dia fahoriana tsisy oatra zany ny teo amin'ny Israely satria any amin'ny fotoaman'iny Jeremia any dia miresaka an'izany alohan'ny jerentsika le any amin'ny Jeremia aloha dia jerentsika hoe inona le zavatra nataon'izy ity zay nataony Josia aty amin'ny mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo jerentsika kely mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo dia ny andininy faharoa inona zavatra resahany io zao no nataony Josia ary nanao izay mahitsy eo mason'i Jehova kosa izy ka nandeha tamin'izay rehetra nalehan'i Davida rainy fa tsy mba nivily na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia zany hoe nanao izay tena mahitsy teo anatrehan'Andriamanitra zany izy dia jerentsika amin'izay le aty amin'ny tantara faharoa eo kaiky eo ihany zany jerentsika tantara faharoa eo kaiky ihany fa tsy lavitra toko fahadimy amby telopolo tantara faharoa toko fahadimy amby telopolo dia vakitsika teo amin'le fanotoizantsika ihany zany dia vakitsika le toyany zavatra vakitsika teo dia inona zavatra teneny manomboka eo amin'ny andininy fa dimy amby roapolo dia zao no teneniny eo ary Jeremia dia nanao hira fisaonana ho an'i Josia ary ny mpihira lahy sy ny mpihira vavy rehetra dia mahatsiaha an'i Josia mandraka androany raha manao hira fisaonana ka nataony fanao teo amin'ny Israely izany ary indro efa voasoratra eo amin'ny firana fisaonana izany zany hoe tena lasa nisy commémoration mihitsy zany ny amin'ny zavatra nataon'i Josia ty Jeremia ozy izy dia nanao hira fisaonana ny mpihira lehilahy sy ny mpihira vehivavy nanao hira fisaonana ozy izy mandraka androany ka nanao hira fisaonana nataony teo amin'ny Israely izany ary indro efa voasoratra eo amin'ny firana fisaonana izany zany hoe tena natao natao anatin'ny firana mihitsy zany na zava-dehibe loatra ny zavatra nataony Josia mpanjaka izany ka ny zavatra misy eto zany dia ity manao hoe le anarana hoe Armagedona zany dia mitondra ihany koa ny zavatra zay hiandry ho an'ireo vahoaka ny Babilôna ho an'ireo mpivavaka ny Babilôna ho an'ireo zay mpanompo sampy ny Babilôna inona ny miandrin'ireo io fisaonana mbola tsisy oatra zany ny miandry ny vahoaka ny Babilôna amin'izany vanim-potoana zany tahaka an'ilay fisaonana tany Jerosalema ny amin'ny Josia mpanjaka zay nampita aina tamin'ny fisaonan'ny Adady Rimona nahafatesan'ny lamatoana dia tahaka ny fisaonana tsisy oatra zany teo amin'ny Israely ihany koa dia hivaly amin'ny vahoaka ny Babilôna zany fisaonana zany ka mbola tsy hisy fisaonana oatra zany ihany koa zany ny azony vahoaka ny Babilôna mbola tsy hisy fisaonana oatra zany io ny amaranantsika ny lesona indray amin'ny tapany ariviana saotra ny tompontsika zay indray ny fotoanantsika aloha zany fa dia aloha hivavakitsika ary aloha vavakitsika ary Jehova Andriamanitra raha io mankalaza anao izay mideranao ary manome voninahitra anao misaotra ny amin'ny lesona izay vitanay tamin'ity tapany maraina ity raha mieritreritra ihany izay hoe mba mety efa androso ny lesona da mbola eto amin'ny Armagedona ihany satria mbola maro ny zavatra tianao ampahafantarina anay ka dia isaoranay ianao ny zavatra rehetra satria ny zava-dehibe dia ny fahafantarana ny soratra masina dia raina mandrakizay ny anaranao raha io amin'ny anaran'i Kristy nandratanay izao vavaka izao eto anatrehanao amen dia ho tain'Andriamanitra daholo tsika rehetra dia mifotoana indray tsika amin'ny tapany hariva raha sitrapon'Andriamanitra raha hariva indray zany baibay daholo That's
Shema